À l'occasion de l'ouverture des centres de formation de l'association BANJ pour la lutte contre la pauvreté et le chômage, dia manolotra ho anao divers formations professionnelles pratiques ultra accélérées, bijouterie, purification d'or, fitrandrana volamena amin'ny fomba matianina, informatique bureautique, maintenance et installation système de l'ordinateur, coupe et couture, internet, langue anglaise et française, prothésiste dentaire, méthode de discussion participative, ARI, étude de proportionnalité et fonctionnement de l'énergie solaire. Fanazavana fanampy 033 16 050 45 034 81 765 30 032 79 141 08. Drop the bass. Eny ary tompoko lasitoko vavy dia faly miarabanao a tonga ato amin'ny fampifanana mikasika an'ity fitradrana volamena amin'ny fomba matianina ity zany ny tenany. Ny manolotra ny fampifanana moa zany a dia Andriamatoa Thierry Patrick Radenasolo, filoha nasionaly ny association BANJ izay miady amin'ny fahantrana sy ny tsy faranan'asa eto Madagasikara. Be da be ny zavatra enonao tao anatin'ny fampahafantarana fa ny anio dia ny fitradrana volamena amin'ny fomba matianina no menanao ampitiavana. Dia raha vao miresaka an'ity fampianarana fitrandrana volamena amin'ny fomba matianina ity isika, ny fanontaniana tsara ho tonga ao anatin'ny saina dia ny avy aiza ny volamena. Manarak'izay aiza izy no miseho voalohany, manarak'izay aiza izy no vaventy na pipitra, ary aiza izy no mifarana. Ho voavaly ato ihany koa ny ilay fanontaniana manitikitika antsika rehetrarehetra, manao hoe mila sorona ve ny fitrandrana volamena, fananana devoly ve le izy sa manahoana. Be da be ny fanontaniana mifamaofao dia voavaly ato ihany koa izay fanontaniana izay manitikitika antsika rehetrarehetra izay.